Madôly ny loahevitra na ny tema velabelariko androany zany a dia ny filazako fa izany Jesosy zany a tsy nisy akory zany Jesosy zany raha araky ny tantara, araky ny fikarohana nataony manam-pahaizana rehetra rehetra. Za zany a dia miaraka amin'ireo mouvement mythisme zay milaza fa hoe resaka mity fotsiny zany, resaka légende fotsiny zany, resaka zavatra foronina fotsiny zany. Be dia be moa ny antony azahoana kily ny fivavahana anodinam-podinana ny saim-bahoaka, indrindra fa ny marefo sy ny malemy, indrindra fa ireo minomino fatany, tsisy profo tsisy ninina de mino fotsiny hoe nisy zany Jesosy zany tany nandehandeha nitoro-teny tetsy, nanao fagagana tetsy, maty de nombona tamin'ny hasojalina tetsy, de aveo nidina tany antsopaina tsita de nitsangana maty zanaky ny Virginia. Ny olona lazaina fotsiny hoe mino fotsiny ihany na lazaina fotsiny hoe sambatra izay tsy nahita nefa mino, satria ireo olona reo zany tsy mila profo, tsy mila manadiady, tsy mila ninina fa tonga de mino fotsiny. Ka za zany anatin'le fikambanana le hoe manana thèse an'izay hoe mythisme zay resaka légende, resaka angano, resaka Jesosy. Efa nisy fanehoan-kevitra teto milaza ny hoe resaka Andriamanitra, misy miteny hoe anao athée Jesosy reo, fa za zany efa nanazava ny positionko za agnostique. Sady sarotra amiko ny ino ny fisin'Andriamanitra, de aveo sarotra amiko ny mino ny tsy fisiny, satria samy tsy voaprofo daholo na ny fisiny na tsy fisiny. De zay ny antsoina hoe agnostique. Ka androany indray zany tsy resaka am'izay resaka Andriamanitra zay fa resaka Jesosy manokana, de amiko tsy nisy zany Jesosy zany, tsy nisy. Nefa ny inona moa zany ny hevitra entiko ilazana zay zavatra zay, zany Jesosy zany anisan'ny inona moa zany ny antsasaky ny olombelo raha-tany no mieritreritra ny fisiny, mino ny fisiny, ny antsasaky ny olombelo raha-tany amina miliara mino fisiny na ny silamo ara de milaza fa hoe nisy zany Jesosy zany, de iny evanjely moa efa fantatsika fa ohatr'izay. Kanefa izay indrindra ny olana, satria raha ohatra ka ino moa zany Jesosy zany anisan'ny be presaka indrindra, betsaka nanao sary sikotra zany, betsaka nanao peinture zany Jesosy zany. Ny baiboly anisan'ny boky betsaka natota indrindra raha-tany, ary betsaka ino moa zany boky voadika teny indrindra ngamba ny baiboly. De eo indrindra ny olana hoe maninona tsisy zavatra fantatra, tsisy zavatra asa-pahitana mihitsy milaza ny fisiny Jesosy araky ny tantara na araky ny fikarohana manam-pahaizana. Aveko indray le Jesosy de anisan'ny personazy fantatra indrindra raha-tany, fantatra indrindra. Ny antsasaky zao tontolo zao no miresaka azy sy nampiseho ny sary sy rehetrarehetra, nefa de maninona tsisy zavatra fantatra mihitsy mikasika an' Jesosy, tsisy zavatra voasoratra mihitsy mikasika an' Jesosy afa-tsy ny baiboly. Ny baiboly efa fantatsika fa propagandy ny kristianisme iny ino moa zany angano iny baiboly iny. Ny baiboly revany no mba milaza ny fisiny Jesosy tam'izany andro zany, fa na ny mpanao tantara na tam'izany andro zany tsisy nan'olatra, tsisy niresaka mikasika an' Jesosy mihitsy. De zay zany ny élément voalohany tena hita hoe tsy normal zany Jesosy zany. Olona raha ohatra ka hoe nisy zany olo zany de hoe olona inona moa zany nandeha ambony rano, olona nanovan'ny rano lasa divay, olona inona moa zany teraka tamin'ny Virginia, olona tsy haiko nanasitrana n'izay rehetra ny fanenaka aminy, nanasitrana nampitsangana ny olona maty, olona efa maty de natsangany. De zany olo loatra zany ve de tsy ahitana soratra mihitsy tamin'ny androm-piainana, tamin'ny fotoana ny ainany, ataontsika hoe tamin'ny fotoana
taona voalohany ka hatramin'ny taona 7 ny iainany teto tany de tsisy mihitsy na olona anankiray na historien na iza mba nanoratra hoe nahita azy de nanoratra fa ny soratra hitatsika rehetrrehetra am'izao fotoana zao de nanomboka tany amin'ny taona 70 ka hatrany amin'ny taona 300 taty aorina ny nahafatesana zany Jesosy zany am'le taona satria le taona zany novatsika hoe nanomboka natao ino moa zany taona ray novana taty aorina taty am'izao le ataotsika zao tsika zao am'izao fotoana zao hoe 4 satria natomboka tamin'ny hoe naterahany Jesosy de naninona tamin'ny andron'ny Jesosy tamin'ny andro mpiainana tsisy nanoratra na anankiray nefa olona mahalaza be hoe rina nasitrana rina napitsanga tamin'ny maty rina novany divay ho rano inona ndeha ambony rano inona tsisy resaka eo no profo voalohany anamarinana fa tsy nisy zany olo zany tsy nisy zany olo zany de raha resaka koa hoe ina moa zany hoe zanaka Marie Virginy nitsangana tamin'ny maty so zany resaka hoe niditra avy any an-danitra fanamasina Marie Virgine zany de tena zavatra efa fampiasan'ny ina moa zany fivavahana isan-karazany zany misy mandrehitra fa Jesosy nateraka Marie Virgine nitsangana tamin'ny maty so samy nampiasa an'izany daholy na i Bouddha nateraka Virgine na i Krishna na i Mitra be ny ina moa zany ny finoana greco-romaine samy nampiasa an'izay ino moa zany fomba fiady zay hoe nateraky ny Virgine na Bouddha zany na Mitra zany na Krishna tam'izareo hindoiste ka zay tsy tokony agaga mihitsy satria izy totrosan zavatra efa fampiasa ihany zany de inona moa zany ny olana dia tsy azo ediakevitra zay no mahatonga ny betsaka ny kristiana sy mino an Jesosy satria tsy azo ediakevitra mihitsy zany nandritry ny firy siècle fa de hoe izy zavatra lasan'ny église credo ny église satria ny église tam'izany fotoana zany hatram'izay puissante be de tsisy mahazo mihitsy mba notantena hoe nisy fezany Jesosy zany satria raha vao manontany ny tena zany anao de midote an'le hoe Andriamanitra Jesosy de vonoiny olona anao satria ny église tena autoritaire be naza zao raha aty andafy aty no samy maneho hevitra hoe tsy nisy zany Jesosy zany fa raha Madagasikara tapahany olona ny tendako satria Madagasikara mbola miaina amin'ny epoka moyen âge na féodal fa ny taty andafy amin'ny tany mandroso nanomboka tamin'ny 18e siècle de nisy ny nanomboka teo ny olona nanomboka zany nanao réflexion nanomboka ny manontany tena manomboka afaka miteny ny hevitra manomboka afaka manao fanadidina satria ny olona mandroso mivoatra ny toe-tsain'ny olona fa migasy mbola tsy possible mihitsy zany hoe idote hoe tsy nisy any Jesosy zany raha miteny an'izany Madagasikara vonoin'olo faty satria am'zareo tena manimbaziban'Andriamanitra manao blasphème fa aty andafy aty amin'ny tany mandroso amin'ny tany misy olona misaina de afaka miteny zavatra zany de zay mahatonga ny be miteny ka ny olona firy miliara mino an Jesosy so de ahoana zany so satria ny ina moa zany baiboly napetraka hoe io ihany zavatra marina io io baiboly io de tsy azo laviny io ary tsy azo ametrahana fanontaniana ny fantatra moa zany ny fisiany croisade fa vonoina zay tsy manaiky ny fahafahana kristianina mandeha any amin'ny rehetrarehetra any de forcena ny olona ino d'ailleurs tonga tamin'ny Madagasikara ny gasy nge ka tsy nino an'izany Jesosy zany tamin'ny andro ny ranavalona voalohany tsy nino an'izany gasy fa i radama voalohany nipetsapetsa tamin'ireo missionnaire reo de hoe izy mila fampianarana mila mission catholique mila mission protestante rehetrarehetra de zay fa ranavalona voalohany de fa niteny hoe inona ary ty angano ty de vonoina zay tsy mino an'le inona moa zany tsy mino an'le baiboly ersala manao missionnaire rehetrarehetra amin'ny le rehetrarehetra any de inona koa moa zany zavatra ny historien tamin'izany fotoana zany ny histoire rehetrarehetra tamin'izany fotoana zany tsisy na ny ray mba nanoratra mikasika ny zany Jesosy zany de misy ataontsika hoe raisitsika ohatra atsika hoe ery Tacite ery Suétone ry izy mo tena malaza zao le
Fabius Joseph, Fabius Joseph. Iny zao zany malaza be ho any voasoratra anatin'ny satria Fabius Flavius Joseph io Jios izy io de inona moa zany vadika teo amin'ny côté-ny Romanina de zany hoe zany olona tokony eritreretina mihitsy hoe olona objectif avy mikasika zavatra zay fa izy zany nanoratra de anatin'ny tantara rehetrarehetra efa taty amin'ny 5 taona tamin'ny taona 5 no nanoratra hoe Isaka raha lahan'i Jesosy ina moa zany gadrany torturen'ny Romanina de nigadrana sy ohatr'izany de hoe raha lahana olona nanao zava-mahagaga nefa de voaporofo ny manam-pahaizana teoriana ty fa tsy le soratry iza moa Flavius Joseph no mandehandeha rehetrarehetra fa ny zavatra soratiny copiste chrétienne ka raha vo ny kristiana aminao ohatrany io de hovany zavatra rehetrarehetra io ary hoporofo novana l'izy ka tsisy rakitra mihitsy milaza ny fisian'i Jesosy tamin'ny androny tsisy mihitsy fa ny evanjely zany evanjely nanomboka taty amin'ny taona 90 taty de reny hoe Matthieu, Marc, sy Luc, sy John reny no milaza na ireny contradictoire zavatra lazainy olona tsy nahitan'i Jesosy reny de ny evanjely voalohany ny hoe tena hoe farany ela indrindra ny hita ny manam-pahaizana sy mipikaroka de taty amin'ny androny iza moa empereur Constantin io zany efa nazava teto mikasika ny concile de Nicée hoe anamboatra baiboly tsika natsoina hoe codex Sinaiticus inona moa teo codex inona moa teo Sinaiticus codex Sinaiticus zay ny baiboly ela indrindra ny baiboly ela indrindra nefa taty amin'ny taona raha ohatra tamin'ny andro Constantin zany tana amin'ny taona 520 sy 300 nisy an'io zavatra io de be de be zavatra mifanohitra ary io le baiboly nosoratana voalohany io de iny fitambarany baiboly izy moa ny evanjely Matthieu, Marc, sy Luc sy John de ny olana mahatonga ny olona tsy mino ny fisian'i Jesosy de zao naninona be de be ny evanjely tamin'izany andro zany indrindra raha fa nisy evanjely Isaka ataontsika hoe raha lahan'i Jesosy i Tomasy de Magdalena koa de naninona nisy evanjely eo amin'ny 70 de lazain'ny église catholique fa tsy marina daholo evanjely io fa le anaky-efatra ihany Matthieu, Marc sy Luc ny John ihany no lazaina fa reo ny evanjely ina moa zany canonique fa ny evanjely sasany zany de apocryphe kanefa raha le evanjely apocryphe reo raha nisy tany amin'ny ina moa zany taonjato faharoa tany taonjato faharoa no nisy an'ireo fa ny Matthieu sy Marc, Luc sy John nanomboka taty amin'ny 70 ka hatrany amin'ny ina moa zany taonjato faefatra de eo zany de efa nisy problème satria naninona raha ny evanjely sasany raha latsy marina satria fa reo taona lazany ary reo evanjely anaky-efatra eo mifanohitra be ny zavatra teneniny io tsy zavatra ara-dalàna mihitsy de inona koa zany no zavatra azoko ambara mikasika zavatra zay naterahany Jesosy taona naterahany Jesosy de tena tsisy zavatra mandeha amin'ny laony efa nazavaiko teo moa mikasika ny krismasy fa de hoe teraka andro 25 décembre Jesosy nefa ny mpiandro mbola ery Kalamanjana zany hoe tokony tany amin'ny septembre atandro ohatra hoe mbola ina moa zany Kalamanjana ny mpiandromby de ny 25 décembre koa de fantatra fa ny fetiny zareo mino ny ina moa zany Andriamanitra masoandro ina moa zany Sol Invictus tamin'ny andro romaine de ny Saturnale koa nanao fety daholo tamin'ny 25 décembre tamin'ny solstice d'hiver zany hoe solstice d'hiver zany manomboka eo zany no mialava ny andro satria manitry ny ririnina zany fohy ny andro fa lava ny alina de nanomboka teo zany solstice d'hiver teo ny olona nanao fety de miforcena fotsiny teo Jesosy miteraka de teo zany anakiray ny resaka hoe 25 décembre de efa tsy ao de fe manao karaha zany tsy fantatra hoe Jesosy ve tamin'ny androny Hérode sa tamin'ny androny Tibère sa tamin'ny androny Ponty Pilato lasaina fa tolotona tamin'ny andro Ponty Pilato de rehefa natao ny recherche de tsisy mikolla mihitsy am'le andro sy taona naterahany Jesosy ny fisian'ny Ponty Pilato de raha manokana raha nisy ny fanomboana Jesosy tamin'ny andro fizaliana
olona firy moa zany nanatrika ny tany Jesosy fotsiny noentiny tany amin'ny Pontiplato olona firy nanatrika an'izany de aveo de hoe ino moa zany melony Jesosy iombona tamin'ny hazo fijaliana de iza mba nanoratra ny olona nanatrika teo tamin'izao fotoana zany efa nisy ny fanoratana na tamin'ny andro Faraona raha ataontsika hoe tany amin'ny 8 taona talohan'ny naterahany Jesosy efa nahay nanoratra ny olona tsisy olona nyray mba nilaza fa nahita le fanomboana Jesosy tamin'ny andro fijaliana de zay no profo fa tsy n'existe mihitsy zany Jesosy zany tsy nisy akoatra zany Jesosy zany nareo maramila romanina nanatrika ny fanomboana Jesosy tamin'ny andro fijaliana tsisy mihitsy mba niresaka an'izany ino moa zany ny fanomboana Jesosy tamin'ny andro fijaliana zany fa maninona ny olona ty amin'ny 70 taona taorianao ino moa zany nahafaty Jesosy taty ny Matthieu, Marc, Luc, Jean no resaka an'izany zavatra zany nareo evanjely anankiefatra eo tsy niresaka akory amin'ny ino moa zany Jerusalem ino moa zany tamin'ny fampoteny Jerusalema leo mahay tsy niresaka akory zay no fandehan'lezika raha ohatra ka adihevitra ty raha ohatra ka misy milaza fa manana profo ny fisian'i Jesosy araka tantara sy araka ino moa zany araka siantifika de afaka manao commentaire izy fa ny zavatra tsy tiako rehefa miady hevitra de nileza fotsiny hoe samy manana finoana io any anay inoana foana io bady be zany bady fe zany anay io finoanay inoanay io zay mahita an Jesosy sady anatin'ny fonay tsy ny saina ato zay ino moa zany aza fanabarabara fa so ivaly aminao ho tezitra aminao Andriamanitra so rehefa iresaka de aza miresaka an'izany na hoe jereo anaty baiboly mihitsy no ino moa zany no angano mba zao no soasoafana fatany mba ina moa zany ampiasonana ny olona fa ny mpanoatra baiboly de ny olona efa taty amin'ny taona 70 ka taty amin'ny taona 300 fa tamin'ny andron Jesosy ny olona nahita an Jesosy nahita anazy nandehandeha teny nahita anazy nanao an'zao tsy ary nisy zany tsisy manana document mikasika an'izay zavatra zany de normal ve zany raha olona malaza be misy le rangazy aty nampitsangana n'olona maty alisy rangazy aty ambony rano de tsisy mihitsy fa nanoatra nanyray de eo mihitsy manaprofo tsy nisy akory zany fa lainga be fa ny kristiana voalohany taty amin'ny 4e siècle ny njehan-dralahy sy ny persécuté-ndralahy satria reo olo reo mivavaka mamparitaka ideny fa ny zavatra tsy ananam-pirofo tsy marina akory ny fisian'i Jesosy de zay natonga ndray ninjehany izy moa romanina de aveo i Paul de Tarse no anisan'ny ino moa zany namorona ny kristianisme de izy tsaroany izy nitapahan'ny olona aloha iny de aveo amizay izy moa i empereur Constantin efa taty amin'ny taona 520 no niezaka nanangana ny kristianisme religion d'état de moa zany nametraka an Jesosy hoe Andriamanitra Jesosy nefa talohan'io ny romanina de mivavaka tamin'ny Saul Invictus zany hoe ny masoandro mpandresy zay le izy ka afaka mitondro eto ny profo na source hitany ny laza fa nisy marina zany Jesosy zany tamin'ny androny fa ny akoatr'izay de tsisy afa-tsy resaka mandrivotra fotsiny tsisy afa-tsy ny baiboly rery any ny boky eritreretina fa boky historique nefa ny baiboly tsisy mihitsy tantara ny biografian'i Jesosy hoe zao ny fiainan'i Jesosy na zao ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany raha ohatra histoire fa tsisy afa-tsy propagandy ampian'ny olona fivavahana kristiana ny atao amin'ny baiboly tsy livre historique mihitsy fa livre na propagandy sura daholo